Mahatratra raika amin'ny dimampolo sy efajato kosa ireo lozam-pifamoivoizana nazahoana fanambarana teo anteo anivon'ny brigade misahana ny lozam-pifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra nanomboka ny volana janoary hatramin'ny volana jolay lasa teo ny 5 tamin'izy ireo dia saika nafatesana olona avokoa. Nanomboka ny volana janoary ka hatramin'ny volana jolay tamin'ity taona 2024 ity dia nahatratra raika amin'ny 5 sy efajato ireo lozam-pifamoivoizana nitarika fahafatesana faratrana rabatana ary fahasimbany fitaovana nahazoana fanambarana teo anivon'ny brigade misahana ny lozam-pifamoivoizana Antananarivo. Raha tamin'io antotanisy io ny lozam-pifamoivoizana mahakasika ny moto ka nitarika faratrana olona dia nisa 7 ny lozam-pifamoivoizana teo moto nitarika fahafatesan'olona kosa dia nisa 13 ary farany ny loza nitarika fahasimbana raha-materialy dia nisa 3. Mahakasika ny lozam-pifamoivoizana teo amin'ny fiara fitateram-bahoaka kosa dia nisa 3 ireo nitarika fahasimbana raha-materialy, 9 no nitarika faratrana rabatana ary 13 no nitarika fahafatesan'olona. Ankoatr'ireo ny totaly 7 ireo loza vokatry ny fahamamon'ny mpamily sy familiana tsy nisy permis de conduire teo anelalela ny volana janoary 2024 sy ny volana jolay 2024 io hatrany. Mahatonga ny accident amin'ny ankapobeny betsaka dia betsaka. Voalohany amin'ireny tsy fanarahana ny code de la route. Faharoa ny tsy fanarahana ny zavatra nampianarina tany amin'ny fakana permis de conduire. Ary ny fahatelo dia mikasika ny tsy famatorana indrindra eo amin'ny fitonjana amin'ny resaka moto. Zay zany ny zavatra telo lehibe zay no mahatonga ny ankapobeny ny accident. Ao anatin'izay zany moa le ry amin'ilay tsy fanarahana code de la route, fanaovana excès de vitesse, fitonjana, fanaovana excès de vitesse, fanaovana dépassement dans un virage, izany rehetra zany mety mahatonga accident grave mahafatona be zany. Ilana ny fiaramentany tsirairay ny fampianana ny trangana lozam-pifamoivoizana raha nambarany teo anivon'ny brigade misahana ny lozam-pifamoivoizana eto Antananarivo. Ny rehetrarehetra mihitsy no tokony misalahy ao anatin'ny fisorohana ny fisian'ny loza. Ohatra fotsiny zany amin'ireny ny tsy fanomezana ny ankizy, ankizy mbola tsy matotra, fanomezana manokana moto na zavatra mihodina eny amin'ny voie publique omena ny ankizy hoe afa-panadinana na anniversaire anankiray zay. Faharoan'izay ao koa ny zavatra tokony ny aty amin'ny mpitandro filaminana zany dia tokony ampanjenesina mialoha raha ohatra ka mahita olona to hoe en état d'ivresse mitondra tobila anoany hoe ity olona ty mamo numéro ny tobila ohatran'izao aty amin'ny toerana ohatran'izao izy mba azahoan'ny mpitandro filaminana misoroka mba tsisy any accident aloha satria azon'ny mpitandro filaminana atao tonga dia misambotra an'iny olo iny mampiditra an'iny olo iny makany aminy anaovana ny ankety rehetrarehetra hitanana ny tobila mba tsy hisian'ny loza. Etsy andanan'izany koa eo amin'ny resaka taxi be dia tokony andraikitra totaly mihitsy rehefa tsy vitany zareo amin'ny collectifna taxi be le olona zany amin'izareo fa maditra loatra dia tokony atolotsy zareo mpitandro filaminana izy. Fanentanana nataon'ny mpitandro filaminana ihany koa moa tokony anatanterahany ny tompon'ny fiarakodia sy moto ny fikojakojana ireny fiarakodia sy moto ireny ary ny fanajana ny lanja zakan'izy ireny ka tsy hanao surcharge.